Tompoko lasitoko vafaly tafaraka amintsika ny tokantranony andray amin'ity takarivany sabotsy ity manolotra ny araba omba mpirarinitso ihany koa ary manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny fiafaranan'ny congrès national ny antoko TGV ny makasika ny fifidianana izay filohan'ny FFM manano filan-kevitra ny fampihavana malagasy ary ny fiatrehana ny telovolana fahatelo sady farany eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny isan'ny songadina amin'ity takariva ity arak'izany ary dia ny farana androany ny congrès national ny antoko tanora malagasy vonona na ny TGV io ariva io no nanolotra ny feikevitra tapaka tao anatin'izany ny teo anivony izany antoko izany tapaka ny rehetra fa Andriamatoa Edgar Razafindrava PDS ny tanàna Antananarivo no candidat arosiny izay antoko izay amin'ny fifidianana filoham-pirenena vola ravoavy sy Tsirako Dorson. Andriamatoa Razafindrava Edgar Razafindrava izay lehibe ny délégation manokany commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoan'izao no candidat ny antoko tanora malagasy vonona amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana ny 24 jolay ho avy izao. Izy no nisafidin'ireo mpikambana ao amin'ny antoko nandritra ny congrès national izay nitanterahana nandritra ny roa andro teny Andranomena. Izy zany nahazo ny vady be indrindra nanoloana ny prime ministre teo aloha ny général Camille Vital sy ny ministre ny vola sy ny teti-bola Era John Rampianina. Avy hatrany moa Andriamatoa Edgar Razafindrava dia nandray fitenenana atao aorian'ny fanononana ny anarany tamin'izany no nilazany sahady ny mety ho teboka lehibe amin'ireo fandaranasany. Mandresy ny kolokolo, mandresy ny fiavatena, mandresy ny tsirafina ary mandresy ny aisina satria hipotra ny mazava. Nambarany ihany koa fa efa mipetrapetraka daholo ny fandaminana rehetra ary efa vonona ny atrika izay fifidianan'izay ny tenany. Raha tsika manana moa zany fa araky ny teny efa andrasantsika omben'ombeny teo dia hoe isika rehetra tsy maintsy mandresy dika zavatra betsaka zany isika rehetra na antoko politika na votikely samihafa na olon-tsotra izay rehetra vonona ka anana fitiavan-tanindrazana hiaraka amintsika anafika izao firenena izao dia eto izay miaraka amin'ireo tanora malagasy vonona ary isika rehetra tsy maintsy mandresy. Fantatra moa nandritra ity congrès national ity ihany fa na dia mpikambana tao anatiny ity antoko ity aza ity candidat ity dia notendrena ho secrétaire général ny antoko tanora malagasy vonona manomboka izao.